ilay fifohazantsaina zany dia afaka alain'ny tsirairay arakaraky ny fanetretena izay vitan'ilay individu. Misy zavatra tsy mety manjoa amin'ny fiainana dia tsy voatery ny hafa foana ny diso fa mety misy zavatra tsy mety nataontsika tao ka ny tsy fahajambatsika amin'ny zavatra ratsy iny zany no manomboka ny feon'ny fieritreretana, manomboka miaino ny feon'ny fieritreretana zany isika, manomboka manindry an'ilay ego dia miarina tsy kelikely. Indraindray moa le izy tsy zavatra hoe nanao erreur asika fa indraindray ohatra hoe fahoriana le izy moa no maniry fahoriana eo amin'ny fiainany fa anjarantsika zany no miarina aiza ny safiditsika rehefa hiarina tao hifoharan-tsaina andraikandraikitra eo anivon'ny fiarahamonina satria araky ny tenin'ny Jordan Peterson dia ny fandraisana andraikitra no fanafodin'ny fahoriana na isika mijanona ao anatin'ilay fahalavona dia isika foana ny victime, isaky ny ahita olona manaraka tsika dia isika foana ny victime, dia isika foana mila tambatambazana dia tsy misy fifohazantsaina amin'izany fa mitady olona hibaby atsika amin'izany fotoana izany. Zay zany le conscientisme individuel mila miarina tao anatin'ny lavaka misy atsika isika raha ohatra ka tsendraka hoe ao anatin'izay lavaka izay dia rehefa tafarina tao tsika dia mamakafaka hoe inona ny zavatra rehetrarehetra tokony nataoko, inona ny zavatra rehetrarehetra afaka ataoko, inona ny lesona no raisiko, soa lavo ahay amindra. Ankoatran'izay koa mety hoe tafalatsaka ao anaty lavaka isika dia mety tsy tia olombelona intsony mety hoe tafiditra ao anatin'ny ilay kategoria lazain'ny Jordan Peterson hoe lasa psychopathe satria mety misy ireo psychopathe izay mieritreritra hoe nijaly loatra izy teo amin'ny fiainany dia fijaliana loatra izany fiainana izany ka tsy misy olombelona tokony miatrika ilay fijaliana fa ny lalana noraisiny izany rehefa nahazo an'le fahoriana lalina izy dia misafidy izy ny andringana ny olombelo satria izay no hitany fa metimety kokoa. Izay zany le tsy feno fieritreretana zany no noenony tamin'izay fotoana izay fa asana feoninina zany. Ilay feno fieritreretana zany dia manosika atsika makany amin'ny pozitiva foana, makany amin'ny fisainana miabo, makany amin'ny fisainana fanajana ny praitanindrazana. Ka fitianiko kely zany misy ny conscientisme individuel, misy ny conscientisme collectif na conscientisme général. Ny conscientisme individuel dia antsika tsirairay dia isika tsirairay ihany no afaka maka izany eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanabeazana ny tenantsika manokana hoe rehefa tsy laitra anarin'ny olokendry dia aleo anarin'ny fiainana, dia anarin'ny fiainana zany isika rehefa tratran'izay choc izay dia miezaka ny miarina tao anatin'izay fahalavona izay dia mivoaka avy ao matanjaka kokoa, matanjatsaina kokoa, tsy mora ozongozon'ny fihetsepo. Dia ankoatran'izay misy le conscientisme collectif, conscientisme an'olona 3 tapitrisa dia io zany le hoe raha fipanabeazana no lalana mahomby indrindra. Afaka atao ihany koa hoe mivohy conscientisme individuel isika dia ny olona tsirairay hitantsika no taritina hiaina an'ilay conscientisme individuel. Afaka mitambatambatra zany le conscientisme individuel dia manome conscientisme général rehefa ohatra ka voakitika dolodolo ny tsirairay tao anatin'ilay vahoaka 3 tapitrisa saingy lalana sarotra izany, lalana tsy mahomby satria arak'ilay teneniko teo tsy ny olona rehetra no anaiky hiaino ny anatry ny olokendry fa izy dia ho anarin'ny fiainana, na dia anarin'ny fiainana za izy dia mety tsy hiaino, na dia anarin'ny fiainana za izy dia mety atsapa hoe izy foana victime dia miezaka mitady mpanavotra izy miezaka mitady izay fomba rehetrarehetra mba azahoany tombony satria mahafinaritra koa izany eo amin'ny plasin'ny victime izany satria manambitamby anao ny olona rehefa victime, izany hoe anenjika le plasina victime foana zany no ataonao fa tsy mba hifoha andraikandraikitra hiezaka hoe inona tonga anao tratra ny zavatra iny dia ahoana no hitaizana ny fiarahamonina mba tsy hitranga amin'ny olon-kafa le zavatra nitranga taminao ohatra. Zay zany ny momba niny conscientisme
lalana mahatonga any amin'ny conscientisme iny. Io zany dia averiko matetitetika eto satria tonga dia tsy naharaka ilay vidéo teo aloha isika dia averiko ihany zany.